toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio izao ilay fotoananao olon'ny Kristy voasoratra fa amin'izany andro zany dia hiaino ao ahaka ny voasoratra ao amin'ny Hosea toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary amin'izany andro zany dia hiainao o Jehova iny hiainy lanitra aho ary izy kosa hiainy ny tany ary ny tany koa hiaino ka hamokatra be ahaka ny voasoratra ao amin'ny Hosea toko faharoa andiny fahaefatra amby roapolo tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny tany kosa hiaino ny vary sy ny ranom-boaloboka ary ny diloilo zona olon'ny Kristy ny mahazo izany zao ahaka ny voasoratra ao filazantsara Mateo toko fahafito andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izay rehetra mangataka ny mahazo ary izay mitady no ahita ary izay mandondona no voany mino mivavaka isika ray eo mino aho fa miaino ianao ka hampahery ireo tantsaha ka hampamokatra ny taninay amin'ny fombanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta amen. Mandra-pioana tompoko.